faly miarabantsika rehetra ty androanytya dia mino fa tsy mangatsiaka ohatry ny andro ny etaeta-potsika fa tena hoe manana fanirina ny tompo hatrany hatrany. Amen. Satria andro zao arakaraka ny memandrosy ny andro anankiray, ny olombelona ny mihevitra hoe ny andro anankiray dia mitovy foana, hoe isaky ny alahady ile alahady ray zany androany. Fa ho an'ny olona zay ao amin'ny sehatry ny ara-panahy dia me mahafantatra hoe me manakaiky ny andro me mandrosy ny andro dia vao maika miakaiky ny fiavin'ny tompo. Ary raha zany ny fotsika dia tsy tafandro mandry isika. Araka ny fiteniko foana hoe raha mahafantatra ve tsika hoe ao aorianan'ity fotoam-bavaka ity dia ho avy ny tompo. Fa angambontsika dia iza ny olona manana ady amiko, iza ny olona mbola tsy milamina ny foko aminy, mbola tsy mihavana amiko, andeha hihavana aminy satria nahoana? Satria ho avy ny tompo. Azany zavatra rehetrarehetra zany mila mentsika lanja. Amen. Satria ao amin'ny ara-panahy raha ny amin'ny tontolo ny fanahy dia izao hoe raha manaraka ny calendrier-n'Andriamanitra marimarina kokoa dia tokony tonga saintsika hoe arakaraka me mandrosy ny andro dia miakaiky amiko ny fiaviany. Amen. Dikan'izay tsika tsy tokony variana indrindra miraikitra amin'ny fitantiny fotsika. Fa raha mbola misy ny fotoana tahaka izao dia tena anararoatra isika. Amen. Anararoatra isika. Malialina ny resaka tamin'ny zanako anankiroa dia nanontany fanontaniana be dia be zareo hoe manahoana ny lanitra, fa ahoana ny ohatr'izao. Dia ny zavatra teneniko anazy ny izao, satria nanontany momba ny hoe eno zareo hoe manahoana ny fibebany. Dia za moa raha mbola misy foana fotoana mbola kely ireo fa miezaka mampiditra tsy kelikely ny filazantsarany amin'izareo hoe ray androany nareo mila tonga amin'ny fandraisana ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanareo, satria araka ny fanontaniany zareo moa zany. Dia resaka zareo fa ahoana ho an'ny olona izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra, dia ahoana zany efarany sotra izao. Dia tantara zavatra tamin'ny zareo be lehibe teo dia niresaka ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny hoe rehefa tapizay amin'ny fahasoavany izay. Dia tonga saina be zareo dia rehefa tafiditra lalina be, taferitreritra be zareo dia avy eo dia misy izy hoe fa hitanareo zao andro tsika miara-misakafo eto ambony latabatra zao tsy hitanareo ve hoe mbola fahasoavana be zany, mbola afaka miaraka misakafo tsika, mbola tsy tapitra ny androm-pahasoavana, afaka mbola mifona isika raha nanao tsy nety. Satria zareo ny teny hoe raha manota isan zany zay dada dia voasasany rany Jesosy, dia hoe eo voasasany rany Jesosy. Ary zava-dehibe ny fanontaniana mazaza azy. Fa rehefa miresaka tamin'izany hoe ho avy ny andro izay efaran'ny fahasoavan'Andriamanitra, tsisy intsony ny famirapo, dia hanao ahoana ny fiainana amin'izany. Fa ny teny ankehitriny dia mbola misy izao fotoana izao, tsy haiko manahoana inona ny olantsika ankehitriny. Re dia eo dia varianao tsika mifantoka be ao anatin'ilay olana, fa nefa raha mieritreritsika hoe aitoko mbola malalaka izao, malalaka ny fahasoavan'Andriamanitra, malalaka ny famirapon'Andriamanitra, dia tena afaka hifalitsika ho amin'ny tompo hoe na rehefa avy eo azaka iza tompo dia afaka mibebaka. Amen. Na rehefa avy eo azaka iaho dia afaka manantona anao. Zany tena tsy nanana tontolo izao zany zavatra. Fa isika kosa mbola manana tombony. Azany no atao hoe raha tonga etsika amin'ity marain'ity dia tena mbola fahasoavana. Aoka tsy midivitry ny olana isika, aoka tsy havita hoe tsy havavaka isika satria manino, satria tainontsika tena voafatry ny zavatra ny tany be dia be ny zavatra mampiasa ny lohantsika, dia tonga atao mpiangonantsika olona ohatry hoe tsangan'olona fotsiny. Fa tena marina tonga eto isika hiakohaka amin'ilay Andriamanitsika izay Andriamanitra fe. Amen. Dia manasantsika hitsangana amin'izao fotoana izao, anao tsika hiaraka hivavaka androany
afanareo manokana tena afanareo mahita azy manokana mba tsy olay olona ne isika zay tonga eto fotsiny ohatra ny hoe mamita dity satria alahady ny andro fa tsy hoe alahady ny andro dia tonga ny am-piangonana ny olona rehetra dia isika komba makany fa tonga ty isika hitady amin'ny tonga ty isika hikatsaka an'Andriamanitra ary tadio fa ray ny fahavalo dia mamitaka atsika amin'ny zavatra maro samihafa mamitaka atsika amin'ny zavatra maro samihafa lasa vesarany amin'ny fiainana ny saitsika sy ny tebitebitsika sy ny zavatra mety ananantsika fanahina tsy afahantsika mifantoka ao aminy kanefa ne raha lasa anabavy raha ohatra ka hitsangana eto fotsiny ny atongavatsika amin'ity maraina ity dia ohatra ny hoe foana nanolorany Jesosy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana satria ny antony nanolorany ny ainy teo amin'ny azo fijaliana dia ahafahanao manantona azy ampasahina hoe Jesosy tindray andro any tompo tindray andro any tena navesatra ny herinandro iny Andriamanitra fa tindray andro any afaka anantona anao afaka hideranao afaka hiangohaka eo anatrehan'ny anaranao masina Jesosy taio mba tsisy fomba mpivavahana atao anatiko Andriamanitra fa tena isy fikatsananao marina atao anaty lala foko satria naloatra ny ainao teo amin'ny azo fijaliana ianao tsy zavatra namboamboarina tsy fomba mpivavahana ny antonanao teo amin'ny azo fijaliana ka iza moa tompo no anatona anao ankehitriny amin'ny fomba mpivavahana tompo satria manao tsitsina ny sona vitanao ato tonga eto fotsiny any efa tsy manana fonona anao ato kanefa raha misy zavatra mavesatra entiko andro any raha misy zavatra mampitebiteby andro any misy zavatra nanako fanahina andro any dia zany indrindra tompo no afanay manatona amin'ny alalan'izao fanompivavanza manatona amin'izao vaovao zao ny tena fanompona vaovao tsisy aliko ny zavatra lasa izy fa fanatonana miaraka amina fotsotra ary ianao Jesosy amaly anay araka ny fonay Jesosy eo aoka ianao misandratry ity toerana ity amanga ny olonao tsararay avy eto amin'ity toerana ity manomboka tompo amin'reto izay hitarika ny hira ireto satria izy reto napetraka ao mba hitondra ny olonao tsararay avy hoe ao fanatreha tsy fombafomba raha lasianabavy ny anatonantsika tsy fombafomba ity fotoana ity fa aoka isika anana etaeta tompo tsy mijery ny zavatra ivelany vitatsika rehetra fa mijery ny fotsika izy amina vonona ve isika ny anaty azy aokantsika tsiraray avy samy anery tena eo ambany fahefan'Andriamanitra fa azy ty fiangonana ity no tsika samy anaiky tariany amin'ity hotariany ao anaty lalana fotsiny tadidio fa zay manandra tena ho ny ten'Andriamanitra no ahetra fa zay manendry tena masinatra tadio fa ny fizirizirintsika ao anatin'ny fotsiny dia avinaviny ao anatrehany tomotsy fa zay manaiky zay manendry tena no azo famenaka no tsika androany na ao anatin'ny fiderana inona nena fanompona ataontsika eto androany izy tahotra an'Andriamanitra ao anaty lalana fotsika raha iantso ny anarana zay iantso ny anarana ozy izy dia aoka iantso ny anarana amin'ny fo madio na iantso ny anarana isika zay ty ambony azy dia aoka tena izy tahotra tsy iantso ny anarany foana fa tena iantso ny anarany manandratra azy amin'ny fotsika ray
Alleluia. Mano antsara fonao. Natsika ihany koa asa zay hira fiterana ho amin'ny tompo hoe satria hira ihany isika. Donc tsika hira fiterana tena ihany sy tenara. Isy fanantenana, isy fiaikenana ihany sika hoe Jesosy io ny tena miaiky ny fahefanjany Jesosy izany. Tena isy fanekenana zany ao anatiny fotsiny. Isy fanekena azy hoe Jesosy io ianao tokoa ilay fanantenanay, ianao tokoa ilay andranainay, ianao tokoa ilay terainay. Fa tsy antso ny anarana foana izay. Alleluia. Osika tehaka mafy amin'ny tompo androany dia andao hitera azy amin'ny fo tsika ray manontolo izy. Alleluia. Misaotra zaho Dotsika mbola isotra ny tompiana androany. Amen. Mbola toy derantsika antideran'ny tompo antsika androany dia andao ataontsika ilay hira hoe njaony tomponao indrotsy anao. Amen. Izy no avy indrina androany dia andao apetratsika amin'ny toerana izy.
Jauh tumpunau Senau Ilai mayenau Hidup senau Yata mafau-fau Senau Wajan putinai Senaram lalani lambanau Ao faulana lai panjaka fatokolizao Izy nitsany indrindra Izy nitsany indrindra Izy nambony indrindra Izy nambony indrindra Izy no avy indrindra Hosana Izy nitsany indrindra Izy nitsany indrindra Izy nambony indrindra Izy nambony indrindra Izy no avy indrindra Hosana 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 Izy nitsany indrindra Izy nambony indrindra Hosana 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 Izy nitsany indrindra Izy nambony indrindra Hosana Intsao tomponao Intsao tomponao Intsao 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 tomponao Mafau-fau Mafau-fau Wajan funinai Sekarang nanani di lambanau Au-fau lavina Asal ratu satuan Isn't sali jinja Isn't sali jinja Isn't sali jinja Isn't nambuni jinja Isn't nambuni jinja Isn't nambuni jinja Hosana Faizi lelian Isn't sali jinja Isn't sali jinja Isn't nambuni jinja Isn't nambuni jinja Isn't nambuni jinja Asal nonton tukul tananau Kira Hosana, Hosana, Isn't sali jinja Isn't nambuni jinja Hosana, Hosana, Hosana Isn't sali jinja Isn't nambuni jinja Oh yeah Hosana, Hosana Isn't sali jinja Isn't nambuni jinja Hosana, 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 Hosana Isn't sali jinja Isn't nambuni jinja Hosana Makalasa Yakarana Tesocio Tesos Ire Aleluya 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 Ire Aleluya 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 Angkat sekali tiaksanya Tuhan Hosana
apetraka eo ampelantananao tokoa tompo ny momba anay rehetra Jesosy. Ianao tokoa tompo mitantana an'ity zao tontolo zao ty tompo. Tena lehibe tokoa ianao Jesosy dia mbola hira ny fahalebiazanao ihany izay androany. Satria tsy takatry ny sainay tompo ny fahalebiazana. Takachini sana ni herina elikini funa
zaurechisa Inicia elefesina Ifale biasana Ifale bengona Lebriana Teovao Titakachini sana Ni fevicha Ilanica Sesafia Gianana Itani Figuera Tugucha Isao Lecha Itizao Neari Itenina Navana Mizani Nilanica Sesafia Gianana Itani Fituera Tugucha Isaurecha Itizao Não fenguna nyara hira dra Lebeyana Lebeyana Terovalo Titaka chili saina Belina Belikini vulina Chao Zarechiza Benitari
omasina tokoa tompony anaranao jesosy ety atantaka ny any an-danitra jesosy le anarana avy indrindra tompo tsisy tahaka ny anaranao jesosy alleluia sotranao jesosy miterana fa tsara ny andriamanitsika zao rehetra izahoy halleluia hoanao panja ny any an-danitra miterana tsara ny andriamanitsika zao rehetra izahoy halleluia hoanao panja fa masina 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 ianao feno voninahitra eto anolohan'ny tompontsikatsika androany dia move ny fonao torotoro dia raha ny tompo androany move ao an-tsainao tokoa zany tompokiry zany tena hoe sainanao zany avoaka amin'ny vavanao zany hoe hiderany tompontsika androany ametraka azy eo amin'ny toerana dia andao tena hiainantsika zany ery zany tena hoe mba tsy hoe parole fotsiny fa tena hivoaka amin'ny fotsika mihitsy Masina, masina, masina,
Masina tokoa ianao Jesosy dia mbola ilaza izahay fa masina ny anaranao Jesosy tsisy toerana masina loatra eo akaikinao tompo mihoatra ny fanatrehanao Jesosy Jesosy Idiceva tu era massinau Tua Maria sana Idicau baita kanau Anume niatu Faidice
car ton nom est saint, car ton nom est saint, car ton nom est saint, Seigneur, car ton nom est saint. Oh, car ton nom est saint, Seigneur, car ton nom est saint. Dona na javava kawanasi chikiandroany teneny anao androany manandravava kawanasi o tompo miaiky mifalebiazanao anisay androany anao Jesosy le masina indrindry le mendrika ody eraina ento ianao androany apetraka amy toeranao ianao Jesosy androany ray sofia ora bararaskerarerereskararararaske ora bararaskerarerereskarararas ora berereskararararaske Socha-nos en Jésus, car ton nom est saint, Seigneur. Alléluia. Jésus. Mendika ny fiderana, mendika iankohona, iankohofana, mendika omena voninahitra ianao ilay mandrakizay ny fitiavanao, mandrakizay ny fahasoavanao, mandrakizay ny famonoanao. Ianao ilay Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra ny mandrakizay. Tsy misy toanao tompo, tsy misy tahaka anao, dia idiranao izahay, dia ankalazanao, dia hanome voninahitra ny anaranao, satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, manolotra ianao tompo, maminay ianao tompo. Alleluia. Anambara fakasitrana tompo Andriamanitra raha misy toerana tena tsara indrindra aminay tompo dia eo anatrianao. Oh
Haleluya. Oh, haleluya. Angetsikangela. Angetsikangela sasa. Angeasifunata. Fametka hii. Oh, haleluya. Twete wanatia na utumbo zaidi. Haleluya. 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 Merci Seigneur. Usikaitweta manda karibu unatenda. Haleluya. Twete wanatia na utumbo. Tiani twera naye wanatia na utumbo. Satie wanatia na utumbo numatsara. Wanatia na utumbo numisifia dana. Awamna uireriani tumbo numisifia sambara.
ao aminao ihany tomponao azonay ny fiainana mandrakizay. Ny zavatra rehetra ilainay tompo dia ao aminao, ary ao aminao ireviany tompo. Sotranao Jesosy io fa tena tsy takatry ny saina ny fitiavanao. Sotranao Jesosy, sotranao tompo. Alleluia. Manao ireriany voninahitra. Sotranao tompo. Alleluia. Ya faly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tena mahafinaritra ny mitoetra eo anatreha tompo. Amen. Raha misy toerana tena tsara indrindra tokony misy ny zanak'Andriamanitra dia eo anatrehan'ny rainy. Be dia be ny toerana azo ale androany, andro tsy fiasana. Fa amin'ny reo toerana rehetra azontsika ale, ny toerana tena tsara indrindra dia eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Koa miaraba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary miaraba ihany koa izay rehetra manaraka en ligne. Dia ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ary ny famindram-pony dia ao amintsika tsirairay. Tonga ny fotoana izay ahafahantsika hanolotra na hanompo amin'ny alalan'ny fitahina arabola izay nomeny tompo atsika araka ny zavatra izay napetraka ny tompo ao anatsika. Misy teny kely izay tiako vakina ao anatin'ny Baiboly mialohan'izany. Teny izay hita ao anatin'ny bokin'ny Samuela faharoa. Nisy fotoana i Davida mpanjaka nanafikasana hanangana altara ho an'Andriamanitra. Dia nitady toerana izy, toerana izay ahafahany hanatanteraka zany fanompoana izany. Dia andetsika hijery izay tenin'Andriamanitra fohy izany, miresaka momba an'izay resaka izany amin'ny Samuela faharoa toko faha 4. Manomboka amin'ny 9:1. Samuela faharoa toko faha 4 ka manomboka amin'ny 9:1. Ary hoy Araona, ahoana no ahatongavan'ny mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony? Dia hoy Davida, hividy ny famolohana aminao mba hanorenako altara ho an'i Jehova, hitsahara ny areti-mandringana, tsy hamely ny olona intsony. Fa hoy Araona tamin'ny Davida, aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka hanatitra izany. Indreo ny omby ho fanatitra dorana, ary ny fivelezam-bary sy ny hazo amin'ny omby atao kitay.
izany rehetra izany ry mpanjaka dia omeny Araona ny mpanjaka. Ary hoy Araona tamin'ny mpanjaka: Jehova Andriamanitra ho ane hankasitraka anao. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Araona: Tsia, fa ho vidiko aminao mihitsy araka izay tokom-bidiny ireo, fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an Jehova Andriamanitro amin'izay azoko fotsiny aho. Ka dia novidiny Davida sekely volafotsy 50 ny famolona sy ny omby. Ary Davida nanao altara teo ho an Jehova ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ka dia nekeny Jehova ny fifonana natao ho an tany, ka nitsahatra tsy namely ny Israely intsony ilay arety mandringana. Ny zavatra nitranga tato raha lasirana bavy malala dia ny hoe Davida, araka ny teniko tamin'ny voalohany hoe nanapikasana hanangana altara izay ahafahany hoe hanao fanatitra dorana ho an'Andriamanitra, hanatanteraka fanaompona zany. Dia tsy maintsy nandeha nividy tany, toerana anankiray mba ahafahany manao zay fanatitra zany. Dia rehefa nandeha ho anatrehan'ilay tompo-tany, dia hoy ilay tompo-tany hoe omeko an'Andriamanitra ity tany ity, tsy amidiko fa omeko, ataoko fanomezana. Raha n'Andriamanitra le izy, raha hanatanteraka fanompona ao an'Andriamanitra, omeko maimaim-pona, tsy mila vola. Matetika ny olona miandry avy amin'Andriamanitra, mila fitahina avy amin'Andriamanitra, manao zavatra, manao fanatitra mba hahazoana amin'Andriamanitra. Terenany amin'ny toerana sasany, terenany olona hanome hamafy mba hijinja. Ny tompony Araona ato dia zao: ilain'Andriamanitra ve? Ilaina ho an'Andriamanitra ve? Dia atolotro zany. Tsy mitotaly hoe otrinona na otrinona fa omeko. Zay ny toepony Araona. Fa manahoana ny toepony Davida? Dia hoy izy Davida: za tsy handra ihany io, satria za koa tsy te hanolotra zavatra ho an'Andriamanitra, zavatra azoko fotsiny ohatr' zany. Tsy zavatra gratuit no omeko an'Andriamanitra, tsy zavatra tsisy vidiny, tsy zavatra tsisy valeur, fa handoha vola, handoha faran'izay zakako hividianako io tany io mba ahafahako hanompo an'Andriamanitra. Amen. Betsaka ny olona mieritreritra hoe Andriamanitra ny tompony ny zavatra rehetra, dia te ahazo avy amin'Andriamanitra. Na rehefa manome an'Andriamanitra izay kely indrindra, izay tena tsy ilaina, izay tena tsy akasika ny fiainana mihitsiny, zay no omena an'Andriamanitra. Fa Araona ato inona nataony? Omeko. Raha voa zavatra ilaina ho an'Andriamanitra dia omeko. Dia hoy izy Davida hoe tsy raisiko ihany koa, satria za koa tsy te hanome zavatra tsisy vidiny ho an'Andriamanitra, fa ny zavatra tena misy valeur zay no omeko an'Andriamanitra. Tsy misy faneriterena fa tena ankalalahana tanteraka. Ohatr' zany lay tompon'ilay vehivavy mpitondra tena, nanana farantsaro fotsiny, zay ihany nananany,
tsy nisy nanery azy tsisy nyteny taminy hoe fafazo io fa ijinja tsisy an'izany fa izy natsapa ao anatiny hoe atraizany fitiavany an'Andriamanitra dia natoky an'Andriamanitra tsy nijery ilay farantsakely nananany ary za tsy mampirisika anao hoe ny frais zay anananao zay no arotsaka tsy zay ny fanatitra dia vokatry ny fo amen tahin' Jesosy dia andehantsika handroso hanolotra izay efa nomantsika ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ankehitriny itsika dia hijery ny tatitra ny amin'ny asa fanompoana izay natao tamin'ny volana août lasa teo au niveau ny CTMI dia anisan'izany ihany koa misy ny iraka izay natao teto Madagasikara natao tany Fianarantsoa sy Toliara dia raha ohatra ka efa vonona ny slide dia azo alefa avy hatrany. The Build East Africa Conference has become an event not to last. Delegates from all over East Africa and beyond. Tanzania, Uganda, Rwanda, even South Sudan, Ethiopia, delegates as far as Zimbabwe, South Africa, Botswana, even from outside of Africa. We have people from England,
Alléluia. Alléluia. Tsara ny tompo a. Dia fale- Tsara ny tompo a. Et le Seigneur répond. Dia falindray a mihaona amin'ity tsirairay avy amin'ity alahady ity a. Et nous sommes heureux de vous voir encore ce dimanche. Mino fa tonga eto ianao a miandro ny tompo. J'espère que tu es venu ici et il y a une attente du Seigneur en toi. Tena zava-dehibe zany hoe misy fiandrasana ny tompo ao anatinao a. C'est très important d'avoir qu'il y ait une attente en toi Rehefa tonga ny alahady tahaka an'izao. quand on arrive un dimanche comme ça. Amen. 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 Ohatry ny nangatsika tampoka ny andro androany a. Et le temps a changé, il fait froid. Mino fa araky ny teny-dralatsoro teo hoe Mais j'espère, comme le frère Thury a dit tout à l'heure, tsy mangatsika koa ny ara-panahinao. que notre esprit n'est pas refroidi. Amen. Amen. Manao fa amen mafy aloha e. Dis Amen fort. Amen. Misaotra ny tompo foana isika Nous remercions le Seigneur ny amin'ny fanatrehany, pour sa présence, ny amin'ny fotoana izay mbola omeny atsika, les moments qu'il nous accorde, satria tena fantatro hoe fahasoavana zao. parce que je sais que c'est une grâce. Mino an'izany ve ianao fahasoavana zao? Est-ce que tu crois cela, que c'est une vraie grâce? Tena fahasoavana ve zao anao aloha e? Est-ce que c'est une grâce pour toi? Rehefa mahita ny zavatra any ivelany ihany a, Et quand on voit ce qu'il y a à l'extérieur, ho an'ireo olona izay tsy manana ny tompo a, pour ces gens qui n'ont pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, dia tena fahasoavana lehibe tokoa. c'est une vraie grâce pour nous. Dia mila manararoatra isika, Et nous devons vraiment profiter, tena manararoatra, tena manararoatra. vraiment profiter. Amen. Amen. Naveriko indroa mihitsy manararoatra mba tena ho lehibe le izy rehefa avy eo. Comment? Naveriko indroa mihitsy le manararoatra mba tena hoe manararoatra tena manararoatra. Je répète 2 fois, il faut profiter, profiter. Amen. Amen. Tonga eto venao fa misy fiandrasana marina ny tompo venao androany aloha e. Si tu es venu ici, est-ce qu'il y a vraiment une attente du Seigneur en toi? Sa tonga eto fotsiny ianao amin'ity alahady ity. Ou bien est-ce que tu es juste venu ici ce dimanche? Satria manko raha tonga eto isika noho ny fahazarana fotsiny a, Parce que si on vient ici juste par habitude, dia tsisy zavatra afaka ho raisitsika eto androany. et nous n'allons rien ressentir. Fa miditra eto isika ohatran'io a, miditra eto isika ohatran'izao a, Mais nous entrons ici, nous sommes comme cela, dans dia notre état. mivoaka eto isika Et quand on va sortir, dia ohatran'io ihany. et on sera le même. Kanefa ny tanjon'Andriamanitra Mais l'objectif de Dieu, son but, isaky ny fotoantsika rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany, dans chaque moment où nous sommes dans sa présence, dia mandray zavatra avy aminy isika. c'est que nous recevons quelque chose de lui. Tsy miteny hoe misy fitahiana raisinao, Et je ne dis pas que tu vas recevoir une bénédiction, fa misy fiadanana raisinao. mais il y a une paix que tu vas recevoir. Amen. Amen. Tena mila an'izany ve ianao aloha e? Est-ce que tu désires cela? Mila an'izany ve ianao aloha amin'ity androany ity? Est-ce que tu veux vraiment avoir cela? Le fitsarana avy amin'Andriamanitra. Cette paix qui vient de Dieu. Satria zao vanim-potoana zao tena be da be ny zavatra manakorotana. Parce que pendant ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui nous perturbent. Dia ao anatin'izany a, dia indray ary ny tsy mahavita ny ara-panahy mihitsy raha voakasika. Et on ne sait pas si peut-être que notre esprit est touché Dia à indray cause tena de cela. voakasika mihitsy ny ara-panahintsika. Peut-être que notre esprit est touché, Kanefa ny tanjon'Andriamanitra mais le but de Dieu amin'ity fotoanandroany ity pendant ce moment, dia tena ny ampahery atsika indray androany. c'est de nous encourager, Dia de ny nous aforisika fortifier, atsika indray androany. de nous exhorter, de nous fortifier, Hiatrika indray a ny lalantsika miaraka amin'Andriamanitra. pour que nous puissions faire face dans ce chemin là où il nous a placés. Amen. Amen. Amen.
Ndao mamaky tenin'Andriamanitra isika eo amin'ny bokin'i Isaia toko fahadimy amby dimampolo. Allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 55. Isaia toko fahadimy amby dimampolo a. Raisitsika eo amin'ny andininy fahafolo ny tenin'Andriamanitra. Et nous allons lire à partir du verset 10. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tondranon'orana sy noram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverinandro ka tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nampahvokatra azy mba hahatonga voan'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana dia ho tahaka andiny faraika amby folo dia ho tahaka n'izany ny teniko izay aleoko ny vavako tsy verina amiko foana izy raha tsy efa natateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay nampandianako azy. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Au verset 11, ainsi en est-il de ma part qui sort de ma bouche, de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Androany a zavatra napetraky ny tombo dia tiresaka amintsika ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Aujourd'hui, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, j'aimerais vous parler de l'obéissance à Dieu, À la parole de Dieu. à la parole de Dieu. Fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Notre obéissance à la parole de Dieu. Mandre tenin'Andriamanitra foana isika Nous entendons toujours la parole de Dieu, fa misy fankatoavana an'izany ve ao anatintsika ao. mais est-ce qu'il y a une obéissance à ces paroles qu'on entend en nous? Indraindray zay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay a Parfois, cette obéissance à la parole de Dieu, dia misy fanamby goavana be manoloana atsika. il y a un défi énorme devant nous. Ary tena ohatran'ny zavatra sarotra be le izy. Et comme si c'est difficile. Nefa Andriamanitra no niteny azy tamintsika. Mais c'est Dieu qui c'est Dieu qui a dit. Dia zay teny rehetrarehetra ambaran'Andriamanitra nefa Mais toutes les paroles que Dieu dit, dia mitondra fiainana ao atsika. et cela ramène la vie en nous. Amen. Amen. Matotry an'izany ve anao raha lasianabavy? Est-ce que tu crois à cela? Ny teny zay ambaran'Andriamanitra ao amiko sy aminao La parole que Dieu te dit et me dit aussi, dia hitondra fiainana izany. cela conduit à la vie. Dia hitondra fahavelomana izany. Cela conduit à la vie. Dia hanafaka izany. Et cela va nous libérer. Amen. 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 Ary amin'izao vaninandro faran'izao Andriamanitra Et en ces derniers temps, dia mandefa ny tenin'Andriamanitra. Dieu envoie sa parole. Mandefa ny tenin'Andriamanitra. Dieu envoie sa parole. Ary tsy mitsahatra mandefa ny tenin'Andriamanitra. Et il ne cesse d'envoyer sa parole. Ary misaotra ny tompo isika Et nous remercions le Seigneur fa afaka mandre ny teniny que nous puissions entendre sa parole eto amin'ity fiangonana ity. dans cette église. Dia ianao koa afaka mandre an'izany tenin'Andriamanitra Et izany. toi aussi, tu peux entendre cette parole de Dieu. Fa fantaniana mipetraka Mais la question qui se pose, mandre ny teny isika nous entendons sa parole. fa misy fankatoavana an'ilay teny ve ao anatintsika ao. Mais est-ce qu'il y a une obéissance à cette parole en nous? Amen. Amen. Misy fankatoavana ve aty anatiko aty Est-ce qu'il y a une obéissance en moi? satria izay nambarany tenin'Andriamanitra Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, fa misy fiainana ny fankatoavantsika zay ambaran'Andriamanitra. c'est que notre obéissance, dans notre obéissance, il y a la vie, selon ce que Dieu dit. Ao amin'ny bokin'ny Josoa toko voalohany andininy fahavalo Dans le livre de Josué, hoy ny tompo tamin'ny Josoa amin'ny anaran'i Jesosy. Josué au chapitre 8, Josué chapitre 1er. 1:8 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy ala mivavanao ity bokyny lalàna ity ozy izy fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia lavoraro ny lalanao ianao sady ambinina. Josué chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui
qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Mazava amintsika mba ny tenin'Andriamanitra. C'est clair pour nous, cette parole. Aoka tsy ala amin'ny vavanao izy ity boky tenin'ny lalàna ity ozy izy ity boky ny lalàna ity. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lay tenin'Andriamanitra izay renesintsika. La parole de Dieu que nous entendons, Le tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao anatin'ity Baiboly ity. la parole de Dieu écrite dans cette Bible, Aoka tsy ala amin'ny vavanao ozy izy ny tenin'Andriamanitra. que cela ne s'éloigne point de ta bouche, selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Tsy haiko hoe manahoana izao sy anao manoloana an'izany amin'izao vaninandro faran'izao. Je ne sais pas comment nous sommes, toi et moi, face à cela en ces derniers temps. Sao dia mipetraka ao anaty placard fotsiny ny baibolinao amin'izao fotoan'izao. Est-ce que ta Bible n'est pas juste rangée dans un placard? Fa milahady indray vao mitondra anazy aty am-piangonana. Et dimanche prochain, je vais faire sortir cette Bible et je vais la ramener à l'église. Fa matoa ny tenin'Andriamanitra miteny amin'ny Josoa. Mais si la parole de Dieu dit à Josué, Aoka izy ao isaintsaina foana ozy izy. médite-le jour et nuit. Amen. Amen. Isaintsaina ny teny izay ambaran'Andriamanitra. Méditez la parole que Dieu dit. Isaintsaina izay teny ampitan'Andriamanitra. Méditez la parole que Dieu transmet. Satria izany rehetra izany no anambinana antsika ozy ny tenin'Andriamanitra. Parce que c'est à cela que nous serons prospères. Dia io teny io koa nalavoraro ny lalantsika ozy ny tenin'Andriamanitra. Et c'est à cela aussi que nous allons réussir, selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Boky ny Salamo dia miteny hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Dans Psaume, c'est écrit que la parole de Dieu est un sentier à mes pieds. Est une lampe à mes pieds. Merci. Amen. Ino ozy ny tenin'Andriamanitra? Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako. Qu'est-ce que la parole a dit? C'est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. 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 Dikan'izany zany a zava-dehibe ny ahafahantsika misaintsaina foana izay teny izay raisintsika eto. Et c'est pour cela que c'est très important de toujours méditer la parole que nous recevons ici. Amen. Amen. Tsy hoe vita zany ny androany alahady a. C'est pas que voilà, ce dimanche est passé. Dia zay le tenin'Andriamanitra. Et donc c'est ça la parole de Dieu. Dia voaray nandre fotsiny a. Donc j'ai entendu cette parole. Dia amin'ny lahady indray mandray vaovao indray. Et dimanche prochain, je vais recevoir une autre parole. Tsy zay. C'est pas ça. Ary azay mihitsy ny tena tiany tompo ampita amintsika amin'ity fotoanandroany ity. Et c'est ce que le Seigneur veut nous transmettre aujourd'hui. Mikasika aloha voalohany indrindra. Cela me concerne premièrement Teo atsika tsiraray avokoa. et à nous aussi, chacun de nous. Ao tsara ve tsika aloha e? Amen. On est OK là? Ao tsara ve tsika aloha androany e? Amen. Amen. Raha lasana bavy ny tanjon'Andriamanitra Frères et sœurs, le but de Dieu, dia tena ampijoro atsika hatramin'ny farany. c'est de nous fortifier jusqu'à la fin, de nous Ampijoro atsika hatramin'ny farany. rendre inébranlables et nous fortifier jusqu'à la fin. Amen. 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 Ary mandefa ny teniny nefa izy. Et il envoie sa parole. Dia manahoana tsika manoloana an'izany tenin'Andriamanitra Et izany. comment nous sommes face à ces paroles qu'il envoie? Satria rehefa mandeha ny zavatra rehetrarehetra Parce que dans chaque moment, dia lasa zatra isika mandre ny tenin'Andriamanitra. Lasa fahazarana sisa. et on est habitué à recevoir la parole de Dieu. On marche juste par habitude. Dia nefa izay zavatra mihitsy ny tena tiany tompo hialantsika tsiraray avy. Mais c'est justement cela que Dieu veut que nous éviter, voilà, que nous évitons. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny filazantsarany Jaona toko 5:10 any. Parce que la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Andininy fahatelo. Alors, Jean, chapitre 15, verset 3. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Hoy ny tenin'Andriamanitra nilaza, ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy a. Efa nadio raha teo ianareo ozy izy.
no ny teny izay nolazaiko taminareo. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, dit Jésus. Amen. Amen. Efa nadio raha teo ianareo no ny teny izay nolazaiko taminareo izy izy. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dikan'izany ilay teny izay nyrenesitsika. Donc, la parole que nous avons entendue, Reteny izay retsika la parole que nous entendons, dia ino no manadio atsika. c'est cette parole qui va nous purifier. Amen. Amen. Dikan'izany tena mila fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika. Et donc, c'est très important d'obéir à la parole de Dieu. Amen. 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 Ny fahatongavanao anatina fotoana tahaka an'izao fotsiny Le fait que tu sois présent dans ce moment, ho avy foana ianao isaky ny alahady. tu vas venir tous les dimanches, Fa nefa ianao tsy mandray izay teny avy amin'Andriamanitra. mais toi, tu ne reçois pas la parole annoncée par Dieu. Lasa fahazarana ho anao no mandray ny tenin'Andriamanitra. Le fait d'entendre la parole de Dieu devient juste une habitude pour toi. Dia eo nambarany tenin'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity. C'est ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui. Nambarany tamin'ny Josua hoe sainitsaino izy izy. Il a dit à Josué, médite jour et nuit. Dia eto ny tenin'Andriamanitra milaza. Et ici, la parole de Dieu dit, Fa efa nadio raha teo ianareo izy izy. que déjà vous êtes purs Ny amin'ilay teny izay efa nambarako taminareo. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Noho izany raha lasianabavy a, Et donc, frères et sœurs, ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. euh, Fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. quand tu entends la parole de Dieu, Dia manadio anao zany. c'est cela qui va te purifier. Zay nge ny tanjon'Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao e. C'est ça le but de Dieu en ces derniers temps. Ny anadio atsika hatrany. C'est de nous purifier davantage. Amen. Amen. Satria Jesosy raha ho avy any amin'ny raha ho an-lanitra izy Parce que si Jésus revient sur les nuées, dia hitsena fiangonana tsisy pentina izy, tsisy kentrona, tsisy kilema ary masina il ozy ny va prendre tenin'Andriamanitra. une église sans tache ni ride selon la parole de Dieu. Ary ny tenin'Andriamanitra no anadio atsika. Et c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Amen. Amen. Dikan'izany tena mitaky fankatoavana ny teny izay ambaran'Andriamanitra amintsika. Donc cela demande une vraie obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'i Jakoba toko voalohany. Et nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Alléluia. Ao tsara ianao androany a. Ohatra miteny aminao foana satria ohatra mivarina be ianao zany. Tu as l'air distrait, hein? Fa eto ny tompo a. Et le Seigneur est là. Te hitanao manokana ny tompo androany a. Il veut te bénir. Alléluia. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'i Jakoba toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 7:20 4:20. Fa aoka ho mpakatoy ny teny ianareo izy fa aza mpiaino fotsiny ihany. Alléluia. Ka mamitaka ny teny ianareo. Hoana izy ny tenin'Andriamanitra? Aoka ho inona hony? Mamaky ve ianareo aloha e? Au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Est-ce que vous avez lu la parole de Dieu? Mamaky tsara ve ianareo aloha? Est-ce que vous avez bien lu cette parole? Mana baiboly ve ianareo aloha e? Est-ce que vous lisez votre Bible? Mana fa misy baiboly ve any aminareo any amin'izao fotoana Est-ce zao? qu'il y a une Bible avec toi? Ahoana miaraka mamaky aloha e? Allons lire ensemble. Mba mifotsarinareo amin'izay. Comme ça, vous êtes bien réveillés. Ao agy a. Le Jakoba toko voalohany a 2:20. Ao Jacques, ary. chapitre 1er, verset 22. Isa 2:3. 1, 2, 3. Mamitaka aniza hony? En vous trompant qui? Vous-même. Mamitaka aniza kay? En vous trompant qui? Izy amin'ny voafitaka. Qui sera trompé? Zavy amin'ny voafitaka. Est-ce Isika que samy c'est- voafitaka. Nous tous, nous serons trompés. Nous sommes trompés. Raha mandreny teny ianao isaky ny fotoana anankiray Si tu entends la parole dans chaque moment, ka tsy misy fankatoavana ozy ny tenin'i Jakoba, mais qu'il n'y a pas d'obéissance selon chaque,
dia mamitaka ny tenantsika isika. alors nous allons nous tromper nous-mêmes. Amen. 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 Mamitaka ny tena koa. Je me trompe moi-même. Mieritseritra hoe tena efa kristianina be mihitsy a. Peut-être que je me dis, je suis un bon chrétien, un vrai Raha chrétien. hoavy Jesosy dia efa lasa. Si Jésus revient, je vais partir. Fa ozy ny teny Jakoba ary mampitandrina izy. Mais Jacques a dit, et il avertit, Aoko pakatoy ny teny ianareo izy izy. mettez en pratique la parole. Amen. Renao ny tenin'Andriamanitra isaky ny alahady. Tu entends la parole de Dieu tous les dimanches. Misy fankatoavana an'ilay tenin'Andriamanitra ve? Est-ce que tu la mets en pratique? Sa ozy ianao hoe teny raiky foana zany e. Ou bien tu te dis, non, j'entends toujours cette parole. Lasa fahazagana sisa. Ça devient une habitude. Andriamanitra nefa te hanambina antsika ozy ny teny tamin'ny Josoa. Mais Dieu veut nous faire prospérer, nous prospérer. Amen. Amen. Dia gakotsika hoe manahoana ary mbola ohatran'izao foana. Mais pourquoi je suis toujours comme ça, dans cet état? Maninona tsy miova mihitsy ahy e. Pourquoi je ne change pas? Satria tsisy fankatoavana. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Dia vao fitaka ny tenantsika tsiraray Et avy. chacun de nous, nous sommes trompés. Dia tsy mandroso isika ara-panahy. Et nous ne progressons pas dans l'esprit. Kanefa Andriamanitra dia amin'inona tia ny tompontsika handroso isan'andro isan'andro. Mais Dieu veut que nous progressons, que nous avançons tous les jours. Eto dia mbola mandroso ohatran'izao aho rahampitsondray. Ici, et je dois m'avancer d'un pas de main. Amen. 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 Ary izay ny tena planin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Et c'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous. Lazao anao kaikinao hoe zany ny planin'Andriamanitra ho anao Dis hoe à ton voisin, c'est le plan de Dieu pour nous. ny andro soanao. C'est que tu puisses avancer. Marina ho a. C'est vrai, il est vrai que Misy fanampy be da be manoloana an'izany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. il y a beaucoup de défis face à cette obéissance à la parole. Satria raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, Parce que si on lit la parole de Dieu, na ny zanak'Israely ary, même les enfants d'Israël, nahita ny asan'Andriamanitra lehibe izy. ils ont vu l'œuvre de Dieu, Fa nisy fankatoavana n'Andriamanitra tao anatiny tao. mais il y avait une obéissance en eux, Une désobéissance. une désobéissance en eux. Dia natonga azy ireo tsy tonga tany amin'le tany amin'le tany izay nampanantenain'i Et Jéhovah. c'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés à la terre que Dieu leur a promis. Ny zanak'Israely Les enfants d'Israël, nahita le asa lehibe izay nataon'Andriamanitra. ils ont vu l'œuvre que Dieu a fait. Dia maky tenin'Andriamanitra tsika ny amin'izay ao amin'ny Salamo. Allons lire dans Psaume, Salamo fa 5:20. Psaume 95. Amen. Tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon Ary saotra ny tompony amin'ny teny izay ambarany amintsika foana. et on remercie le Seigneur pour la parole qu'il nous annonce. Misy fotoana Andriamanitra mampahery atsika. Il y a des moments où Dieu nous encourage, Fa misy fotoana Andriamanitra mampitandrina atsika. mais il y a aussi des moments où il nous avertit. Amen. Amen. Tianao ve Andriamanitra mampitandrina anao? Est-ce que tu aimes que Dieu t'avertit? Sa ozy ianao hoe aleo le teny le mampafalifaly ahy iny foana ka. Ou bien tu préfères seulement cette parole qui encourage? Amen. 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 Tahit'Andriamanitra manokana ianao androany a. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Salamo a fa 5:20. Psaume 95. Resitsika andiny fafito izay tenin'Andriamanitra izay. Fa izy no Andriamanitsika ary olona fiandry sy ondro tandremana isika. Engany ka ho enonareo anio ny feoany manao hoe 9. Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba ozy izy. Tahaka ny tamin'ny andro tao masa fony tany anefitra. Zay nakany razanareo fanahy izy sy ny zahany toetra izy. Na dia efa hita ny azany asako. Au verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit.
Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils fissent mes œuvres. Andininy fahafolo. Efapolo taona no namona aminainay tamin'izany taranaka izany. Ka hoy izao, olona maniasi amin'ny fony izy, ka tsy malala ny lalako. Ka dia nianina tamin'ny fahatezerako, atao hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Au verset 10, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mampalahelo a. Et c'est triste, hein? Ary mampitandrina antsika Andriamanitra amin'izao vaninandro izao. Et Dieu nous avertit en ces derniers temps. Mampitandrina sy anao Andriamanitra. Dieu nous avertit. Nahita ny asan'ireo zanak'Israël ireo. Quand ils ont vu l'œuvre de ces enfants d'Israël. Andriamanitra mihitsy no tena hoe efapolo taona ozy no tena mona aminaina tamin'ireo. C'est Dieu même qui a dit pendant 40 ans, il eut cette race en dégoût. Ok, anao tena tsy hamona aminainan'Andriamanitra tsika tsiraray avy moa zany. Amen. Que nous Amen. ne dégoûtons pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Tena zavatra fantatro dia miteny Andriamanitra amin'izao vaninandro izao. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu parle en ces derniers temps. Miteny amiko sy aminao Andriamanitra. Il nous parle, à toi et à moi. Amen. Aza mandainga ianao ve tsy niteny an'Andriamanitra mihitsy ianao. Ne mens pas en disant que Dieu ne t'a jamais parlé. Nandritra ny fotoana izay nenono ny tenin'Andriamanitra teto. Pendant tous les moments où tu as écouté Amen. la parole de Dieu. Niteny Amen. taminao ve Andriamanitra aloha e? Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Fa ny zanak'Israël ozy ny tenin'Andriamanitra. Mais les enfants d'Israël, selon la parole de Dieu, Efapolo taona efa hita ny asa nataon'Andriamanitra. pendant 40 ans, Nahita ny asan'Andriamanitra ngeda be izy. ils ont vu l'œuvre de Dieu, Fa tsisy fankatoavana tao anatiny tao. mais il n'y avait pas d'obéissance en eux. Fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia miantso antsika fiangonana. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle, nous qui sommes l'Église. Amen. Amen. Mba tsy hiverina fotsiny aminy fa tsy miverina amin'Andriamanitra ny teny. Andriamanitra dia mahatoky ny amin'ny teny izay alefany. Que la parole de Dieu ne lui revient sans effet, mais lui, il est fidèle à sa parole. Dieu Ah. est fidèle à sa parole. Amen. 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 Mandefa ny teniny amintsika izy. Il envoie sa parole, il nous envoie sa parole. Fa manahoana isika tsiraray avy Mais manoloana comment nous an'izany. sommes face à ces paroles? Alléluia. Mety sarotra be raha lasy anabavy a. Peut-être que c'est difficile, frères et sœurs, Fa miandry fankatoavana avy amintsika Andriamanitra. mais Dieu attend une obéissance de notre part. Ny fahasoavan'Andriamanitra hanampy antsika katozy Et ambaran'Andriamanitra. c'est la grâce de Dieu qui nous conduit à l'obéissance, cette parole. Amen. Na teny kely anankiray fotsiny ary. Même si c'est juste une parole. Alléluia. Mety miteny anao Andriamanitra hoe mialao ianao. Peut-être que Dieu te dit, quitte cette chose-là. Mila fankatoavan'Andriamanitra avy amintsika tsiraray avy. Il faut une obéissance de notre part. Mety sarotra le izy. Peut-être que c'est pas facile, Faoko ho fantatrao fa misy fanambinana ao ambadika an'izany. mais que tu saches que il y a une prospérité derrière tout ça. Amen. Amen. Nandray mety mitena hoe maina foana. Peut-être que tu te dis, mais je suis sec à l'intérieur. Maina foana. Je suis sec. Raha lasana ba fotoana zao tena mila andiniantsika tena. Frères et sœurs, c'est le moment de nous examiner. Alléluia. Mandinika ny tena koa. Je m'examine. Mamantatra ny amiko koa. Je connais, je m'examine E misy makatozy ambaran'Andriamanitra ve aho. et j'obéis ce que Dieu dit. Miteny androany hoe fahasoavan'Andriamanitra nampy anao. Et la grâce du Seigneur va t'aider. Alléluia. 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 Ny fahasoavan'Andriamanitra nampy anao. C'est la grâce de Dieu qui va t'aider Ataterahanao zay ambaran'Andriamanitra rehetra. afin que tu puisses accomplir ce que Dieu te dit. Zay avoaka ny vavan'Andriamanitra. Ce qui sort de sa bouche. Alléluia.
raha lasiana bavy tsy ianao nge nanao an'ilay zavatra e. Frères et sœurs, c'est pas toi, c'est pas ton œuvre. Ny anjarantsika dia tompo zay ny teninao. Mais nous, notre part, c'est de recevoir cette parole. Zay ny teninao tompo. C'est ta parole, Seigneur. Dia matoky an'izay a Jesosy. Et je fais confiance à cette parole. Alléluia. 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 Satria lasa fahazarana fotsiny raha mandre foana isika. Parce qu'on risque d'être dans l'habitude si on entend toujours la parole de Dieu. Mandre. On entend toujours. Fa aiza le fankatoavana zay andrasan'Andriamanitra amintsika. Mais où est cette obéissance que Dieu attend en nous? Tsy mametraka lalàn'Andriamanitra. Dieu n'impose aucune loi. Fa raha fantatro fa raha tonga eto zao sy anao. Mais je sais que si toi et moi, nous sommes ici, Dia te handova le fiainana mandrakizay. c'est parce que nous voulons hériter de la vie éternelle. Amen. Amen. Zay ny tanitsika raha lasiana bavy C'est a. notre objectif, frères et sœurs. Zay ny tanitsika. C'est notre objectif. Tsy ameno an'ity toerany ity fotsiny amin'izao. Notre objectif, c'est pas juste de remplir ce lieu, Fa ny tanitsika dia le fiainana mais mandrakizay. notre objectif, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dia Andriamanitra ao anatin'izany dia mandefa ny teniny izy. Et Dieu envoie sa parole Satria ny teniny no manova atsika. parce que c'est sa parole qui nous Ny transforme. teniny manafaka atsika. C'est sa parole qui nous délivre, Ny teniny mitondra atsika ho amina fiainana. c'est sa parole qui nous conduit à la vie. Alléluia. 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 Tsy zavatra hafa raha lasiana bavy Il a. n'y a rien d'autre à part cela, frères et sœurs. Satria ny tenin'Andriamanitra no namoronana ny zavatra rehetrarehetra. Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Ny tenin'Andriamanitra no namoronana ny zavatra rehetrarehetra. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Dia mbola miasa ny tenin'Andriamanitra zany amin'izao vaninandro izao. Et en ces derniers temps, sa parole est toujours à l'œuvre. Fa veritra ihany aiza ifankatoavana izay. Mais je répète encore, comment est ton obéissance? Alléluia. Tsy resaka ny teny rehetrarehetra mety renesinao fa nisy teny tamin'izay renesinao efa nakatoavinao aloha. Tsy resaka an'ireo teny be da be zay efa nirenesinao a. Je ne vais pas- Fa efa nakatoa ny ray zay efa nirenesinao avy ianao. Je ne vais pas parler de toutes les paroles que tu as entendues, mais est-ce que tu as déjà obéi, ne serait-ce qu'une parole que tu as entendue? Amen. Samy mijery ny tenantsika tsika tsiraray avy. Nous allons nous examiner. Za mijery ny tenako. Moi, je m'examine. Fa ny zavatra fantatro fotsiny raha lasiana bavy a. Mais ce que je sais, frères et sœurs, Fa rehefa ankatoa ianao c'est que quand tu obéis, dia Andriamanitra koa mihetsika miaraka amin'izay. Dieu aussi, il agit. Alléluia. Mihetsika ao anatin'izay Andriamanitra. Il agit aussi. Alléluia. Amin'ny boky ny Hébreu toko faharoa andiny voalohany. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 2, Chapitre 2. au verset 1er. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu toko voalohany a. Ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu 2:1. Yeah. Ary amin'izany ozy izy dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay faharehintsika fa andrao hidasina hiala aminy isika. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Alasiana bavy, Frères et sœurs, mampitandrina atsika Andriamanitra. Dieu nous avertit. Mampitandrina atsika Andriamanitra. Dieu nous avertit. Zay teneniko ao ka tsy ho fahazarana ny fandrenesanao zay ambaran'Andriamanitra. C'est pour cela que je dis que allons faire attention à ce qu'on ne soit pas dans l'habitude quand on entend la parole de Dieu. Matombo mpanoratra ny Hébreu dia milaza an'io hoe ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa. Zay faharehintsika ozy izy. Si l'auteur du livre des Hébreux dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons portés loin d'elles. Alasiana bavy io. Frères et sœurs,
aoka hitandrina mafimafy zay efa retsika isika. Nous Alléluia. soyons vraiment attachés aux choses que nous avons entendues. Retsika ve zany ambaran'Andriamanitra izany androany. Est-ce que nous entendons ce que Dieu annonce aujourd'hui? Hitandremantsika tena hoe mafimafy zay efa retsika. Que nous nous attachons à ce que nous avons entendu. Mandeha tenin'Andriamanitra isika. Nous entendons la parole de Dieu Any amin'ny cellule de prière any. dans les cellules de prière, Eto amin'ny fiangonana eto. ici à l'église. Mety mandeha kotsika eny atokantrano any. Peut-être que nous entendons aussi à la maison. Fa ko tandremantsika mafimafy kokoa reny tenin'Andriamanitra ireny. Mais allons vraiment nous attacher à ces paroles que nous entendons. Alléluia. 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 Vaninandro farany zao ka lasianabavy a. Nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Dia aoka tena ho fantatrao fa ny fahavalo koa dia mihetsika izy. Mais que tu saches que l'ennemi aussi, il est à l'œuvre. Tsy matory izy a. Il n'est pas endormi. Mandefa teny koa izy ho anao. Lui aussi, il envoie sa parole pour toi. Fa rehefa tsy misainitsaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, dia tahaka amin'ny marina aminao izay ambarany fahavalo rehefa avy eo any amin'ny Et- sainao any. et dans ta pensée, comme si les paroles envoyées par l'ennemi deviennent une vérité. Ny zavatra misy zany amin'izao vaninandro faran'izao. C'est réel en ces derniers temps. Ary be da be ny reraka. Il y en a beaucoup qui, Be da be ny reraka. et il y en a beaucoup qui sont fatigués, Dia be da be ny tena kivy. et il y en a beaucoup qui sont découragés. Be da be miteny hoe tsy hanao tsony a. Il y en a qui disent, je n'en peux plus, Tsy vitako tsony ito. je n'y arrive plus. Alasianabavy eo. Frères et sœurs, Mbola eo ny la tenin'Andriamanitra. parole de Dieu est toujours là, Zay mampahery asy anao. qui nous fortifie, Zay mitaona asy anao. Zay mitaona asy anao. qui nous conduit. Andao akatozy ambaran'Andriamanitra isika. Allons obéir Alléluia. à ce que Dieu nous dit. Andao akatozy lazain'Andriamanitra. Allons obéir à ce que Dieu dit, Satria fantatro parce que je sais fa ny fankatoavantsika zay ambaran'Andriamanitra que notre obéissance, selon ce que Dieu dit, dia misy fitahiana ao antsika izany. et cela conduit, il y a une bénédiction. Ao amin'ny boky Cette ny oabolana obéissance. toko voalohany. Oabolana toko voalohany. Dans le livre Proverbe. de Proverbes, au chapitre 1er, Oabolana toko voalohany andiny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. au verset 19, au nom de Jésus, Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raso fa tsy 19. Tsy 19. Azafady a. Tsy io le tenin'Andriamanitra fa. Azafady fa tsy hitako le tenin'Andriamanitra. excusez-moi, c'est pas ce passage. Ho ambiny. Alléluia. Miala tsiny fa tsy tenin'Andriamanitra zay a. Excusez-moi, mais il y a une parole que je Fa cherche. tsy voasoratra tato le izy a. Je n'ai pas pu noter. Ohatra hoe tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon. Dia loatsika maka tenin'Andriamanitra ihany a. Et allons toujours lire la parole de Dieu. Amin'ny Kolosiana toko fahatelo. Dans Colossiens chapitre 3, Kolosiana toko fahatelo a. Zay manamafy hatrano ny tompo hoe tena
aoka ny tenin'andriamanitra tena hitoetra betsaka ao anatintsika galasiana bavy. Et le Amen. Seigneur confirme que la parole de Dieu puisse demeurer en nous Alléluia. abondamment. Amen. Tena te hitantsika ny tompo. Le Seigneur veut vraiment nous bénir. Te hiazona antsika ny tompo. Il veut nous garder. Te hampaharitra antsika ny tompo. Il veut que nous soyons fermes. Alléluia. Kolosiana toko fahatelo a. Colossiens chapitre 3. Ho ny tenin'andriamanitra. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy fihirana ary ny tonontsiram-panahy miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Au verset combien? 16. 3:16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Mila ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika isika. Nous avons besoin que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Zay retintsika rehetrarehetra. Tout ce que nous entendons, Aoka hijanona ao anatintsika ao. que tout ce qu'on entend habite en nous abondamment. Alléluia. Satria iny ny fiarovana mafo atsika. Parce que c'est notre protection à nous. Io ny tena fitombona ao atsika. C'est notre... C'est par elle que nous croissons. Io ny hero atsika. C'est notre force. Amen. Amen. Lazao ny akaikinao ampitoera ao anatinao ny tenin'Andriamanitra hoe. Dis à ton voisin que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Aoka ianao hiteny an'izany tena hoe ampitoera ao anatinao ny tenin'Andriamanitra hoe. Que la parole de Dieu, de Christ habite parmi nous abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Zavatra isaorako ny tompo manokana. Moi, à quoi je remercie le Seigneur, Isika eto ato amin'ny fiangonana nous qui sommes à l'église, dia tena voataraky ny teny tokoa. nous sommes bénis par la parole. Alléluia. Amen. Amen. Marina bekana mibaka amin'ny boky mpanao ny salamo teo e. Et c'est vrai ce que le psalmiste a dit tout à l'heure. Satria rehefa ny fandresantsika ny tenin'Andriamanitra, fandresantsika ny tenin'Andriamanitra, Parce que fandresantsika. comment nous entendons la parole de Dieu, Dia ino ny fanilo ho an'ny lalantsika. et cela est une lumière Dia pour nos sentiers. isika eto amin'ny fiangonana Et nous qui sommes ici à l'église, dia mandre teny nous entendons la parole, zay tsisy kilema. la sainte doctrine. Amen. Amen. Dia manahoana sika manoloana an'izany. Et comment nous sommes face à ces paroles? Misy fotoana foana tsika rehefa alarobia eto amin'ity toerana ity. Tous les mercredis ici, dans ce lieu, Manana fotoana isika. nous sommes libres. Nous avons du temps. Manana fotoana isika andrenesana ny afatra tsisy kilema. Nous avons du temps pour entendre la sainte doctrine. Dia mila manaroatra an'izany koa tsika tsirairay avy. Et nous devons vraiment profiter de cela. Amen. Amen. Raha mbola manana fotoana isika Si nous avons encore du temps, dia andao hiazakazaka ho amin'izany. allons vraiment courir. Na tsy afaka eto ianao ny alarobia, Si tu n'es pas libre les mercredis, mbola misy ny alahady amin'ny valo a, il y a encore dimanche matin dia raharoatra zay fotoana zay. à 8 heures, et allons profiter de ce Satria moment. mila tenin'Andriamanitra isika. Parce que nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Mila tenin'Andriamanitra ve ianao Galasiana bavy? Frères et sœurs, est-ce que vous avez besoin de la parole de Dieu? Mila ny tenin'Andriamanitra ve ianao hijoroana amin'izao vaninandro farany zao? Est-ce que tu as besoin de la parole de Dieu pour tenir ferme en ces derniers temps? Amen. Amen. Io zany tsy vitana hivavaka fotsiny a, Et c'est pas juste je vais prier, nde hifadianina fotsiny a, je vais jeûner, nde hanao alim-bavaka. je vais aller à une veillée de prière. Fa mila tenin'Andriamanitra isika. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Mila mitenin'Andriamanitra isika. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Satria mitenin'Andriamanitra Parce que la parole de Dieu, no namoronana an'izao rehetrarehetra izao. c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Raha mamaky ny bokin'ny Genesis isika. Si nous lisons dans Genèse, Satria niteny Andriamanitra parce que Dieu dia nisy ny zavatra rehetrarehetra. a dit et toute chose a été créée. Alléluia. Dia dian'izany mila ny teniny isika. Cela signifie que nous avons vraiment besoin de sa parole. Tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'ny Matthieu, toko 7. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, Anaran'i Jesosy a. au nom de Jésus. Ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy, 4:20. Koa amin'izany nazovo no mandre zany teniko zany, ka makatoa azy ozy izy. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, Ino nambaran'ny tenin'Andriamanitra? qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Mandre ninona hony? Entendre quoi? Mandre ninona? Entendre quoi? Dia aveo maninona rehefa avy eo? Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Maninona rehefa avy eo? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Mandre dia makato. Entendre et mettre en pratique. Mandre dia makato. Entendre et mettre en pratique. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy zay manogona ny tranony eo ambony ny vatolampy. Et la parole de Dieu dit sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Alléluia. Tsy mandre fotsiny izy, Il n'a pas juste entendu, fa makato zay ambaran'Andriamanitra mais izy. il met en pratique ce que Dieu dit. Na mety mafy ary zany, Même si c'est pas facile. satria raha lasy anabavy, Parce que frères et sœurs, misy vidiny aloha foana amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. il y a toujours un prix quand on suit Dieu. Alléluia. Alléluia. Misy vidiny aloha atsika tsy raharay avy. Il y a un prix à payer pour chacun de nous. Na ny fotoanatsika zany, Que ce soit notre temps na ny zavatra tena mety tsika izany. ou les choses que nous chérissons vraiment, que nous aimons. Fa raha miteny ve Andriamanitra, Mais si Dieu dit, parle, dia misy fakatoavana avy ao ambadika an'izay. est-ce qu'il y a une obéissance derrière cela? Sa hiteny isika hoe, Ou bien nous allons dire, ah Jesosy a, tena sarotra be. non Jésus, c'est très difficile. Tena sarotra be fa tsy vitako e. Non, c'est très dur, je n'y arrive pas. Raha lasy anabavy eo, Frères et sœurs, va amin'andro farany zao. nous sommes dans les derniers temps. Va amin'andro farany zao. Nous sommes dans les derniers temps. Eo ny fahasoavan'Andriamanitra nampiasy anao. Et la grâce de Dieu est là pour nous aider. Alléluia. Alléluia. Tsy vitatsika rery zany. Nous n'allons pas y arriver tout seuls. Fa ndao andre dia andao akato. Mais, hein? Andao andre dia andao akato. Mais allons entendre et allons mettre en pratique à obéir. Alléluia. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny lehilahy endry manorina ny tranony eo ambony vatolampy izy. Et la parole de Dieu dit sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Alléluia. Mba tsy ho tahaka an'ilay olona dala manorina ny trano eo ambony fasika ianao. Mais que tu ne sois pas semblable à l'insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Amen. Ny andrasan'ny tompo dia fakatoavana avy amintsika tsiraray avy. Ny andrasan'ny tompo dia fakatoavana avy amintsika Ce que tsiraray le avy. Seigneur attend de nous, c'est notre obéissance. Amen. Amen. Tele olona endry ve ianao? Est-ce que tu es le sage? Oui. Est-ce Non. que c'est toi le sage? Ndao akato zay ambaran'Andriamanitra. Allons mettre en pratique ce que Dieu dit. Tenin'Andriamanitra farany eo amin'ny bokin'ny Luka toko 1, filazantsarany Luka toko 1. Nous allons lire une dernière parole dans l'évangile de Luc, chapitre 6, Ny anaran'i Jesosy, au nom de Jésus. andiny faha 40. Au verset 46. Ary nahoana ianareo no miantso aho hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ary manao ony ianareo no miantso aho hoe tompoko tompoko nefa tsy manao zay lazaiko akory. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alasanabavy aho Frères et sœurs, miteny antsika ny tompo androany. le Seigneur nous parle aujourd'hui. Mampitandrina sy anao ny tompo amin'ity fotoana androany ity. Il nous avertit. Alleluia. Alléluia. Satria efa akaiky ny fiavian'i Jesosy. Parce que l'avènement de Jésus est proche. Fa maninona anareo miteny aho hoe tompoko tompoko nefa tsy manao zay lazaiko akory. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ndao anao zay lazain'Andriamanitra isika Alasanabavy. Allons faire ce que Dieu dit. Na mety sarotra ary ny fanatanterahana an'izany. Même si ce n'est pas facile d'accomplir cela, Fa izy anampy atsika tsirairay avy. mais il va nous aider, chacun de nous. Izy anampy atsika. Il va nous aider. Lazanao akaikinao hoe anampy anao Andriamanitra Dis à ton voisin, am'zay Dieu teny va zay efa t'aider. nambara ny tompo taminao. Pour la parole qu'il t'a déjà annoncée. Alléluia. Alléluia. Mety miatefa aminao ny tenin'Andriamanitra. Peut-être que la parole de Dieu arrive en toi Dia izy anampy anao anatin'izany. et il va t'aider en cela. Ny fahasoavany ameno anao. Sa grâce va te remplir. Alléluia. Dia ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra manantona sy mandre ny teny ka mankatoa azy dia asehako aminareo zay tahaka azy ozy izy. Tahaka amin'ny olona manao trano izy zay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony ny vatolampy. Andininy fafito amby efapolo. Au verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Au verset 48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Alléluia. Alléluia. Tahaka an'izany nanoaran'Andriamanitra ny olona zay mandre ary makatoa ny teniny. C'est à cela que Dieu compare un homme qui entend et qui met en pratique sa parole. Tahaka amin'ny olona zay mangady lalina ozy izy. Il a dit, comme celui qui a creusé profondément. Dikan'izany zany ny ninona zavatra mety handalo eo. Cela signifie que peu importe ce qui va t'arriver, Misy zavatra be da be rivotra itsoka eo. il y a beaucoup de vent qui va souffler. Dia misy ranonorana ho avy eo. Il y aura la pluie, Fa tsy hozongozana mihitsy io trano io, tsy enjery io trano io. mais cette maison ne sera pas secouée. Dia tahaka amin'izany ny olona zay makatoa, zay ambaran'Andriamanitra. Et l'homme qui obéit à ce que Dieu dit est semblable à cela. Alléluia. Mino fa teo tahaka an'izany ianao raha lasy anabavy. J'espère que tu veux être comme cela, frères. Vous voulez être comme ça, frères et sœurs? Satria mandeha ny fotoana. Parce que les moments passent, Tsy hatsara zany ny zavatra rehetrarehetra. les choses ne deviendront pas... les choses deviendront mauvais. Fa hiaratsy hatrany. Les choses vont devenir mauvais. Fa manahoana zao sy anao. Mais comment nous sommes? Alléluia. Io ny tenin'Andriamanitra. Voici la parole de Dieu. Zay ozy ny tompo hoe akatoavy eno dia akatoavy zany. Si le Seigneur te demande d'obéir, alors obéis. Satria io ny ampijoro anao. Parce que c'est ça qui va te tenir ferme. Amen. Amen. Io ny ampijoro anao. C'est ça qui va te rendre inébranlable. Na mindalo ny fakapanahy. Les tentations vont arriver. Amindalo ny zavatra sarotra mafy. Les choses difficiles vont arriver. Fa rehefa misy tenin'Andriamanitra miraikitra ao anatinao. Mais quand il y a une parole de Dieu ancrée en toi, Dia ho tafajoro hatramin'ny farany ianao raha lasy anabavy. tu vas tenir ferme jusqu'au bout. Amen. 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 Ho tafajoro hatramin'ny farany ianao. Tu vas tenir ferme jusqu'au bout. Satria tsara fanorenana ianao. Parce que tu es sur un bon fondement. Alléluia. Alléluia. Betsaka ny zavatra mety ao atrehantsika. Nous allons peut-être traverser beaucoup de choses, faire face à beaucoup de choses. Mety tanora ianao. Peut-être que tu es jeune. Mety lehibe ianao. Peut-être que tu es moins jeune. Mety efa niteny taminao Andriamanitra. Peut-être que Dieu t'a toujours parlé. Faut que ho fantatrao Mais que tu saches
fa ny teny zay nambaran'Andriamanitra taminao que la parole que Dieu t'a annoncée, dia fony zany. c'est son cœur. Fony zany ho anao. C'est son cœur pour toi. Fitiavany asy aminao zany raha lasy anabavy C'est ton amour pour toi et pour moi. raha lasy anabavy fotoana zao. Frères et sœurs, c'est le moment. Fotoana zao. C'est le moment. Jesosy eo Jésus, mehoery a donne-moi la force akatoavako zay nambaranao tamiko. pour que je puisse obéir ce que tu m'as Fa ho dit. hitanao rehefa avy eo raha lasy anabavy. Mais vous allez voir, frères et sœurs, plus tard, Fa hitanao Andriamanitra. le Seigneur va te bénir. Amen. 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 Alavoraro ny lalanao Andriamanitra. Alavoraro ny lalanao Andriamanitra. Dieu va te faire réussir. Alléluia. Amen. Hitantsika manokan'Andriamanitra. Que Dieu nous bénisse. Hitantsika manokana ho Andriamanitra. Que Dieu nous bénisse. Zay ny zavatra napetrako ny tompo tamin'ity fotoanandroany ity. C'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur aujourd'hui. Ho famidinana ny zavatra zay nambara. Et pour résumer tout ce qu'on a dit, Aoka tsy ho mpandre fotsiny tsika. que nous ne soyons pas juste des auditeurs, Aoka tsy ho mpandre ny teny fotsiny isika. que nous ne soyons pas juste des auditeurs Fa de la ndao parole, aoka katozy ambaran'Andriamanitra. mais allons mettre en pratique ce qu'il a dit, être obéissant, Na teny kely manahoana ary. Na teny ohatrany ahoana ary retsika. même si c'est juste une petite parole. Alléluia. 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 Satria ny zavatra fantatro raha lasy anabavy. Parce que ce que je sais, frères et sœurs, Amin'izao vaninandro farany zao en ces derniers temps, dia misy teny be da be alefan'Andriamanitra. Dieu va envoyer beaucoup de paroles. Ny teny foan'Andriamanitra. Il parle toujours, Alléluia. Fa anjaratsika, anjarako. mais c'est notre rôle, c'est notre part. Zany miteny hoe tompo akatozy teneninao a. Moi, je dis, Seigneur, je veux obéir à ce que tu dis. Alléluia. Tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon. Tsy tia mitatena isika. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Alléluia. Tsy tia mitatena. Je ne veux pas me tromper moi-même. Hoe tonga eto a. Que j'arrive ici, Tonga eto isaky ny alahady. je viens ici tous les dimanches. Za manaraka an'Andriamanitra. Je suis Dieu, Kanefa rehefa tonga Jesosy mais quand Jésus revient, dia tsy raisiny a. et il ne va pas me prendre, Tsy tia mitatena raha lasy je ne anabavy veux a. pas, Dia aza mamitatena tsika tsiraray avy. je veux pas me tromper, allons ne pas nous tromper. Alléluia. Alléluia. Ndao akatozy ambaran'Andriamanitra. Allons obéir à ce Mehoery a que tu dis. Jesosy hoe. Donne-moi la force, Jésus. Alléluia. Ndao tsika hitsangana amin'izao fotoana Alléluia. izao a. Allons nous lever. Tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Mila azy venao androany. Mila ny tompo venao androany. Manoloana ny Du tenin'Andriamanitra. Seigneur aujourd'hui, Hoe tena mila azy tsika amin'ity fotoana que androany. nous avons vraiment besoin de Ndao lui. tena hiantoro akaminy raha lasy anabavy. Allons vraiment lui faire confiance. Alléluia. Okey, nao angetaetazy anatin'izany zany. Alléluia. Siwao vangu famani anakakiana Milanawa. Alléluia. Milanawa tesosio la sezanieta etanifu funi savona la la la.
vina farany irerina otrana mirawa hoe mba niala tamin'ny fomba fanao ka nitady anao ny farany namakiko tsy hoe niady toloky maty nianoananao fa maty nianoananao ny aminao maniry ny ofananao akafotoana ivavaka ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny raha voakasika izany teny zany ianao dia nova tena akafotoana mandiniatsika ny tenatsika iveratsika tokoa an'izay ilazain'Andriamanitra satria na dia izany tenin'Andriamanitra androany zany aza dia tokony ampy andiniatsika ny lalantsika eo anatrehan'ny tompo hoe tompo aiza ho aiza hazava-dehibe na fahatsika mandinika ny amin'ny tenatsika hoe aiza ho aiza tokoa isika aiza ho aiza isika ny amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra raha lasy anabavy fa maizina ny lalantsika maizina ny fijeritsika raha tsy eo ny tenin'Andriamanitra raha tsy manana ny tenin'Andriamanitra isika tenin'Andriamanitra izay anankiray izay tena azo lazaina hoe mampatahotra ihany ny aino azy dia ilay milaza hoe faringana ny oloko raha vao tsy ampy fahalalana raha vao tsy manana ny tenin'Andriamanitra isika dia lasa ny fiheverantsika ny etsika mitondra ny zavatra rehetra tsy mahafantatra ny antony zavatra rehetra ary ny zava-doza indrindra raha lasaina bavy raharay mbola mihevitentsika fa ara-panahy kanefa efa araka ny fihetsem-po isika be dia be ny tranga misy eo amin'ny fiainantsika raharay tsika any amin'ny fieritreretantsika any mieritreritra za kristiana za manompo an'Andriamanitra kanefa mandeha amin'ny fisainantsika izy tsy mahafantatra zay ny tenin'Andriamanitra marina satria anohan'ny fotsika dia efa mikatona manana anarana kristiana isika fa mikatona ho an'ny toro lalan'Andriamanitra ny fotsika mikatona ho an'ny tenin'Andriamanitra ny fotsika tsy mijery lavitra tsy mila mijery lavitra kory isika fa io tranga zay andalovantsika ankehitriny io aiza ho aiza ny fandrefesantsika ny ara-panahintsika eo anatrehan'io zava-mitranga eo anatrehan'io olana ara-panahy andalovantsika io raha mandrefy ny tena isika eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika no ve tena mandeha araka ny tenin'Andriamanitra marina izy azany no antony mazava dehibe ny tenin'Andriamanitra izay mbola namafisy ny mpanompo ny androany fa zava-dehibe tsy teny fotsiny tsy teny nambaran'i Jakoba tsy teny fotsiny nambaran'ny tompo atsika androany fa mbola fanontaniana petraky ny tompo eo anoloantsika ray zany tsy nio zay tompo eritreritra tsararay avy tsy androany ihany satria tsy androany dia fampatsehivana fa ilay fiainanay andavanandro mihitsy eo anatrehan'ny teninao aiza ho aiza tompo lay teo anaty lalo fonay zany teny zany andro havana ny teninao zany marina tokoa izay androany Jesosy
amen. Tsika ndray ny fanasan'ny tompo androany misy teny ohatrany ataon'ny tompo tonga atao anatin'ny foko ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 dia eo amin'ny 7:10 eo ny zavatra mampalahelo raha lasiana bavy dia miaraketo zao tsika amin'ity andro alahady ity fa mampalahelo tena mampalahelo eo anivon'ny fiangonana dia misy olona tonga eo am-piangonana nefa tsy niova fo tsy nietro ihany fa naiza fiangonana dia misy olona tena tonga isaky ny lahady tsy miova fo izy na ihany koa mety vokatry ny zavatra maro samihafa arak'ilay teny androany hoe eo anatrehan'ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra lasa kristianina mandeha amin'ny fombafomba sisa isika fa tsy tena mandeha marina amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Raha tena mandeha amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika mandony vidiny ho an'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tena za miteny amintsika fa tsotra izao isika fa mitovy avokoa isika fa ny sarangan'olona faharoa hita ao anatin'ny fiangonana dia ireo olona izay mbola mihevitra ny tenany famijoro nefa efa lavitra an'Andriamanitra izay. Dia izay ny ambaran'ity Korintianina voalohany toko 10 ity hoy izy hoe tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, misy fakapanahy mahazo atsika nefa matoky Andriamanitra ahoana hony fidèle Andriamanitra, amen. Matoky Andriamanitra ka tsy amela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mbazakanareo an'izany. Eo anatrehan'ny fanarahantsika ny tompo dia misy ny fakapanahy fa nefa ny mampalahelo dia tsy mino ny olona fa mahatoky Andriamanitra. Ary ny karazan'olona faharoa teo anivon'ny fiangonana eo ambony eo izy izay manao azo fa efa mijoro dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Betsaka ny olona izay manao ny tenany mijoro ankehitriny eo anivon'ny fiangonana, eo ireo tsy miova fo fa eo ihany koa ireo manino ireo izay mbola mihevitra ny tena mijoro kristianina izy fa ny fiainany vao mivoaka eto amin'ity toerana ity dia tena fiainana tsisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ny fampitandremana tiany tompo hampatsihivana antsika androany satria ity kapoaka ity raha lasiana bavy sototsika isaky ny lahady. Misy olona lavitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fony, misy olona mety tsy miova fo akory izy nefa mandray an'izany kapoaka izany, tsy miresaka fahalavrariana ny tompo mahita ny fotsika, amen. Fa misy olona tena lasa mandray an'izany foana satria misy isaky ny lahady le izy. Fa jerenareo ny ambaran'ny tompo amin'izany ry malala dia mandosira ny fanompotsampy, mandosira ny fanompotsampy. Dia hoy sisy ianao fangaza manompotsampy dia hoy sisy miteny toy ny olona 5:5 zao tsika Korintianina voalohany toko 10 miteny toy ny olona manan-tsainao everinareo izay lazaina. Dia mbola tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra teo ihany hoe aoka tsika tena handinika, tena asa tao mandalo fa tena everina dinio izay lazain'ny tenin'Andriamanitra fa marina lazain'ny tenin'Andriamanitra, amen. Dia jereo izy ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika mo tsy firaisana va io, firaisana amin'ny rano Kristy ary mofo izay vakitsika io mofa tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany satria iray ihany mofo dia tena iray isika na dia maro azy fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo izany avokoa. Indreo ny Israely maka ny ohatra ny amin'ny Israely izy araka ny nofo moa izay mihinana ny fanatitra tsy miombina amin'ny altara va tsy haiko hoe mahakasika anareo ve izany teny izany. Inona ary no lazaiko mety ho zavatra va ny hena sy ny sisa tsia fa ilay zavatra teriny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra koa tsy tiako piombina amin'ny demonia anareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoakon'ny tompo
sy ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Sa tonga ny fahasaro-piaron'ny tompo va isika, mahery no izy va isika. Zatra tiako mampisehanantsika raha lasanabavy teny mahasaro-pady. Tsy hoe amin'ny fotateraka akory satria tsy hotateraka tsika raha tsy any an-danitra mandray an'ity kapoaka ity. Fa misy taona tsy niova fo akory isika mandray ny kapoaka. Na fantatsika hoe aza mbola miziriziry anatin'ny fahotako dia iny tsika mandroso mihinana ny kapoaka. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra, hoy izy hoe moa izay mihinana ny fanatra tsy miombona amin'ny alitara va. Isika izay mandray an'ity dia miombona amin'ny tenan'i Kristy isika. Azany tiany tompo hodiniantsika ny fotsika androany. Amen. Andinika ny fotsika isika. Satria raha ny Israely ozy izy araka ny nofo aza mihinana amin'ny fanatra izy ireo, moa tsy mpiombona amin'ny alitara va izy ireo. Fa tiany raha lasy anabavy tsy azotsika raisiraisina foana. Fa isika ozy izy dia tena iraina dia maro aza. Tsy fanamelohana tsy akory raha lasy anabavy fa ozy izy ny teny tompo hoe tsy mahazo misotro amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaka ny demonia isika. Aokatsika tena andinika ny tenantsika androany. Amen. Raha ihinana an'izany mofo sy kapoaka izany, ny tompo mahafantatra fa misy etaeta ao anatin'ny fotsika. Zay ny teneniko hoe tsy fahalavorariana akory ny andraisantsika ny kapoaka ny tompo, hoe mila tanteraka zany vao mandray. Mahafantatra ny fotsika isika ary ny tompo ihany koa no mahafantatra ny fotsika. Amen. Fanjatra tiako ampoisianantsika dia izao hoe aoka tena azo antoka isika fa tena manana etaeta ny tompo marina isika eo amin'ny lalana lehantsika. Amen. Raha lasianabavy, za manokana teneniko antsika, za tsy tanteraka fa za handray ny fanasan'ny tompo, satria fantatry ny ao anatin'ny foko fa mba tsy handray foana an'izany kosa nefa isika. Raha fantatsika fa tena tsisy fanapahan-kevitra akory anaty lalon'ny fotsika, satria tsy fomba am-piangonana io raha lasianabavy fa firaisana amin'ny tenan'i Kristy. Amen. Firaisana amin'ny tenan'i Kristy. Azay ny teneniko teo hoe raha ohatra ka anatin'ny fankatoavana ny tompo isika, tsy ohatry zao intsony isika, satria tokony tena marina amintsika rehetra raha ny tena tsara indrindra dia mandray ny fanasan'ny tompo avokoa isika rehetra. Satria maninona tsara zany hoe tena iray isika, tena misy vahoakan'Andriamanitra, tena iny fa miazakazaka ao amin'ny fahatanterahana. Amen. Miady tsara na dia eo aza ny fakapanahy fa misy lalana ataon'ny tompo atafavoatsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Amen. Zay ny fotadiavin'Andriamanitra. Fa kosa raha tena tsy mahazo antoka isika nepotsika any, tsapatsika ty zavatra ty tena za miaina anatina zavatra zao mbola tsy fokony izy. Mazava angamba ny tenin'ny tompo hoe hisarika ny fahasaro-piaron'Andriamanitra va isika, mahery no izy va isika. Kanefa tsy ho amin'ny fanamelohany zany fa afatsika mandinika ny tenantsika hoe tompo tsy fantatro hoe ahoana fa mbola mila fanapahan-kevitra fa za te iray aminao, satria ataontsika ahoana tokoa ny anamely tena dia anasitaka ny tenantsika hoe tsy handray mihitsy zany tsika. Dikan'izay zany tsika manala ny tenantsika andaharana ane zany tsika, fa tokony hisy etaeta ao anatin'ny fotsika hiala ao anatin'ny ratsy. Amen. Lotsika hivavaka Jesosy eo handray ny mofo sy ny kapoaka tokoa izay androany tompo, araka izany taridalanao zany Andriamanitra. Fa zany fampitandremam Paoly tamin'ireto Korintianina reto, tsy hoe tsy handraisan'ny olona ny latabatry ny tompo akory ny tanjon'ny Paoly,
fa indrindra aza ny amporisihana azy ireo mba tena hanana fiainana mendrika an'izany fiombonana amin'ny Kristy izany, satria ny kapoaka izay raisinay dia firaisana aminao Jesosy. Iza moa zahay ny ampifangaro ny latabatra ao amin'ny latabatra ny démonia, fa ampifanitsio aminao ny fiainana. Mety misy olety, mety tsy handray androany, fa aoka tompo tena anisy etaeta hitarika azy ireo amin'ny fibebahana ianao, ahafahan'izy ireo raha misy mbola omenao fahafahana tsy tonga eny amin'ny raha any lanitra ianao, ahafahan'izy ireo miombona aminao ihany koa tompo. Dia izay ny tena faniriana indrindra tompo. Fa aoka kosa hitondra tahotra ny anatin'ny tsiraray avy ianao, satria tsy izao no teny anjany Paoly apôstôly no laza, fa ny fanambarana ny latabatry ny tompo sy ny démonia dia mahasarika ny fahasari-piaron'Andriamanitra. Tompo jinio ny tenanay andro, ndray an'izany izahay. Misy olona kosa tompety anatina etaeta, mety tsy tanteraka izy fa anatina etaeta misy faniriana tena teala, mety tsy tanteraka ny fiainany. Aoka ianao hitarika ny tsiraray avy ty fotoana androany ity, sy apetraka ao anatin'izy. Alleluia. Ataontsika samy andray ny mofo sy ny kapoaka ny tianao. Alleluia. Salve Jesus. Rehefa manolotra an'izao kapoaka sy mofo izao eto anatrianao zay, dia matsiaro foana ny lalana miaraka aminao isan'andro isan'andro, satria raha nanorotoro ny tenanao ianao ankehitriny na tonga fisaorana taty anatinay zany. Ary rehefa mihinana an'izao mofo izao zay dia matsiaro ihany koa lalan'ny fandavan-tena mila alehana isan'andro tompoanatra. Tsaronay fibebahanay isan'andro isan'andro. Raha matsiaro an'izany fibebahana izany fotsiny izahay, nga moa izahay afaka nanao an'izany taloha tompo, raha tsy nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Ka isaky ny manao tsy mety izahay amin'ny fotoana rehetra, amin'ny ora rehetra, dia afaka mandohalika mivavaka mivona aminao. Saotra Jesosy ny amin'ny nanoloranao ny tenanao anay teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny fiainana ihany koa dia takinao mba handehananay dia amin'izany lalan'ny fanorotoronay izany isan'andro. Ka izany tompo ny atsiarovanay ianao amin'ny alalan'izao mofo sy kapoaka izao. Mofo tompo izay tandindo ny tenanao izay nivakivakiana, ary ny ranao izay nilasaka kosa tena tonga famelan-keloka, ary ambony mihoatra no izany rehetra izany aza fanekena vaovao anay izay jentilisa, izay tena kasitrahana feno anao tompo izany rehetra izany. Otsika samihinana ny mofo.
Mbô samy andray kapoaka ihany koa tsika amin'izao fotoana. Alleluia. Saotra Jesosy. Alleluia. Saoran'ny tompo ianao anatin'ny fonao any. Alleluia. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Filazana vetivety afaka mipetraka ny fana